Fampiroboroboana ny sehatra ara-toekarena io no mba toerana androany teny amin'ny lapan'ny antenimierandoholona teny Anosy raha nandray ireo masoivohon'I Korea Atsimo sy I Torkia ny filohan'ity andrim-panjakana ity andriamatoa Rivo Rakotovao. I Korea Atsimo izay nanamafy ny finiavany hanamafy fiara-miasa indrindra amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fijoroan'ity firenena ity amin'ny fanampiana Madagasikara eo amin'ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny antenimierandoholona kosa dia nisokatra tamin'izao tontolo izao I Korea Atsimo tsy misy firenena afaka mihon'ny irery ary misy azo tonona ny dingana nodiavy Korea Atsimo. Tsy maintsy mahita tombony foana tsika fiaraha-miasa rehefa itsika miara-miasa aman'olona satria voalaza teo raha ohatra tsy honono zany fa fantatry ny rehetra ary voalaza ny andriamatoa ambassadeur teo fa ny Korea dia ny anisan'ny politika tena noetiny dia ny fisokafany ny fiaraha-miasa tamin'izao tontolo izao. Zany tsy milaza hoe namidy ny Korea na tsy niavy ny tombontsoan'ny vahoaka koreana fa tao anatin'izany izy na niara-ny asa dia anisan'ny firenena matanjaka indrindra izao tontolo izao. Tsy ny teny hoe itovy Madagasikara sy Korea amin'ny fomba hitolànan'ny firenena fa maninona moa raha nahasoany afaka misy zavatra azontsika sotonina avy ao anatiny tsy zavatra mamenatra antsika zany fa tsy misy firenena afaka minono irery zany na firenena hoe miara-mandrara amina firenena na mpandrara vahiny dia anapotika ny firenena zany na sanatria anapotika ny fiandrianana zavatra hevitra diso zany na amin'ny lafiny politika na sosialy na ara-ekonomika dia hevitra diso zany fa ianao mampahainao anao dia ianao no mijery hoe inona ny raha miasa. Zany ny resahana amin'ny ambassadeur ny Korea sy ireo firenena maro eto amintsika izay manamafy an'izay fiarahana izay ary zavatra lehibe ho antsika satria izay tokoa vao misy ambassadeur mipetraka eto amintsika avy any amin'ny Korea du Sud zavatra lehibe zany ka tsara ny fiaraha-miasa. Tsy ambanin'izany ihany koa ny fiara-miasa amin'ny Torkia izay firenena anisany manana ny maha-izy azy tokoa eo amin'ny sehatra ara-toekarena. Mikesany ampitombo ny fifandraisana eo amin'ny lafin'ny fiara-miasan'ny parlement amin'ny firenena roa tonta ary nanamafy ihany koa fa ny fifandraisana ara-barotra, ny kolontsaina ary koa ny fampianarana no asiana tosika bebe kokoa.